Maro araka izany ireo fomba entina anehoana fitiavana satria dia isan'ny fotoana iray ahafahana maneho tsara amin'ny olon-tiana ny fitiavana azy ny andro tahaka izao. Ny raozy dia isan'ny fanehoam-pitiavana amin'ny redareda ka maro ireo tovolahy indrindra no nanolotra izany andreo olon-tiana. Ary ao amin'ity fanadihadiana manaraka ity ny makasika izay. Isan'ny famantarana iray amin'ny fety mifankatia ny fanomezana raozy, misy dikany avokoa ny raozy na ny lokony izany na eo amin'ny isany. Ny tena be mpividy moa amin'ny andro mifankatia tahaka izao dia ny raozy mena. Ireo mpivarotra rahateo efa manomana fonosana manokana ho an'ity androandroany ity. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ny iray amin'ny raozy eo toy mivarotra voninkazo eny Anosy, nahitana fianana nefa nisy andro mpividy izany voninkazo izany. Ireto tovolahy roa ireto kosa dia isan'ny ireo ny safidy nanolotra raozy mena, ny iray ny safidy nanolotra raozy 12. Ny isan'izany raozy izany no vidiany izay nataony fanomezana ho an'olon tiany. Ny iray kosa dia nanolotra raozy tokana izay tena misy dikany tokoa. L'amour qu'on ressent pour la femme, et c'est le signe idéal pour aussi profiter pour passer un message pour Tasnim. Tasnim t'aime beaucoup. Mariana fa misy dikany avokoa ny isan'ny raozy na ny lokony. Ny raozy mena tokana dia midika fitiavana amin'ny redareda, ny raozy mena miisa 3 kosa dia entina ilazana amin'ilay olona tiana hoe tiako ianao. Ny raozy fotsiny milaza fitiavana marina sy madio. Raha latsaky ny folo ny raozy atolotry ny olon-tiana dia tsara raha tary marika vaky na nombre impair ohatra hoe 3, 5 na 7.